Nankalazaina androany tao Fianarantsoa ny tsingeritaona fa 20 naterahan'ny filoha teo aloha ny amiral Ratsiraka zany sady filoha mpanorona ihany koa ny antoko Arema ny fankalazana dia niarahana tamin'ireo mpikambana efa hita matetika zany ao anatin'ity antoko Arema ity. Ny tsara ho fantatra ihany koa dia entina mitety faritra maro izany fankalazana ny tsingeritaona ny amiral Ratsiraka izany. Izay ny amin'iny fa ny famotona tao amin'ny faritra Sava kosa ireo olom-panjakana samihafa niatrika ilay fetibe ny fampandrosoana fotony tao anatin'ny fiaonana rehetra izay niainana no nafahana namantatra ireo teboka rehetra ao anatin'izay tontolo ny fampandrosoana izay. Ny minisitra Rivo Rakotovao no nitarika ny fotoana tao anatin'ity fanamariana ity. Fiara-metandrehetra ho an'ny fampandrosoana io no teny filamatra androany raha nanamarika ny fetibe ny fampandrosoany fotony ny distrika Nandapa sy ny faritra Sava. Tamin'ny alalan'ny lanonana lehibe niarahan'ny parlementaire avy ao amin'ny antenimieran-doholona sy ny mpikambana sasatsasany ao anatin'ny gouvernemanta no tarihin'ny ministra eo anivon'ny fiadidinan-repoblika misahana ny fambolena sy fiompiana Andriamatoa Rivo Rakotovao sy ireo mpanolontsaina ny filoha Hery Rajaonarimampianina ary ny mpikambana ao anatin'ny Birao Nasionaly ny antoko HVM. Asa mipaka amin'ny vahoaka ho amin'ny fampandrosoana maharitra no takiana ary miara-mentana amin'ny rehetra toy ny fifanomezan-tanana nataon'ny loholona be fototo Angelin tamin'ireo asa fampandrosoana maro samihafa no tokanana sy naseho androany. Io moa zany ino moa nataon'ny anana ity fety be ny fampandrosoana tena amin'izay mahadika an'ilay izy zany hoe misy olona mandraindraikitra tia misy olona olom-bofidy mandraindraikitra nitarika andreo namany hoe andaotsika hikarakara zany fampandrosoana zany mety misy nitondra betsaka misy nitondra kely misy nitondra ny hevitra fa raha tazantsika teo dia ny mera rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra ary zany natonga ny fitonam-panjakana zany natonga ny filoham-pirenena hoe andanareo makany andava mijery an'izany satria ohatra falaitahaka zany ao amin'ny fanentanana andreo ataoko hoe mpiara-mombonantoka tsy miankina vo fakomaly ny filoham-pirenentsika tany ankify ny teny an'izay hoe manentana an'ireo sehatra maro samihafa eto amin'ny firenena mba hiaraka isalahy amin'ny fampandrosoana. Tena ohatra velona ny eto andapa amin'izao fotoana izao satria ireo olona ireo manosika ny fampandrosoana be da be nefa ataontsika taty hitanareo mpanao gazety zany fa ny androany dia tena tosika amin'ny fampandrosoana hoentin'ireo olom-botendry olom-bofidy amin'ity faritra ity misy mpitarika moa izy amin'izany sorona manokana eo ny sénateur atsika be fotofoto Angelin fa dia rehetrarehetra miara-mentana amin'izany. Nandritra ny kabariny ihany koa dia nanamafy ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika sady filoha nasionaly ny antoko HVM fa manana andraikitra lehibe ihany koa ireo ben'ny tanàna amin'ny fampandrosoana. Raha ho an'ny faritry Sava manokana dia tokony hamafisina ny fahaiza-mitantana amin'ny alalan'ny fametrahana ny hetra sy ny tamberim-bidy amin'ireo vahoaka maro samihafa. Marina fa anisan'ny faritra mamokatra na vary na lavanilina ary ireo vokatra maro samihafa i Andapa.